Vehivavy miisa roa, ny voalohany 18 taona, ny faharoa 17 taona ary mbola mpianatra no nalain'ireo mpakan-keriny tao amin'ny fokotany Ambolosy, commune Ambakireny, distrika ny Tsaratanàna faritra Betsiboka, ny aliny Alahady lasa teo, tokony ho tamin'ny 7 ora. Dahalo misa 9, mirongo basy mahery vaika no nanafika ny tanàna, ka nentina izy ireo ihany koa ireo vehivavy roa ireo. Dahalo misa 9 mirongo basy kalaky avokoa no hitany ray aman-dreny azy nakany azy. Raha vao nisy ny tranga, nampandrenesina avy hatrany ny mpitandro filaminana ary mbola ao anatin'ny fanarahan-dia amin'izao fotoana. Napetraka ny opération Arato, saingy vonjy-maika ihany zany raha ny fitarainany mponina. Vahaolana maharitra mikasika ny tsy fandriampahalemana sy ny fakanan-keriny no ilaina. Izay anisany efa manampy mpitandro filaminana eny toerana manaraka io kidnapping io. Ny zava-misy anefa vonjy-maika ihany raha ny fisian'ny opération Arato, fa ny zavatra angatanay dia ny vahaolana maharitra mba hamongorana ity kidnapping izay mateti-pitranga amin'ny commune misy an'ity. Ary misy aloha amin'izao fotoana izao dia ny tsy fahampian'ny mpitandro ny filaminana, satria ny brigadin'ny Breville dia 12 isa-monja ny mpitandro filaminana misy ao nefa commune Rongezabe no adidiny. Eo ihany koa ny fitsahara ny dinan'ny Betsiboka amin'izao fotoana izao izay hitanay olana misy koa ary mampirongatra ny tsy fandriampahalemana. Dia eto zany zahay ny vahaolana hitanay dia ny fampitomboana isa ireo mpitandro filaminana izay miasa eny an-toerana. Eo ihany koa ny famoazana indray ny dinan'ny Betsiboka, izay ny vahaolana ary manantena izay vahaolana izay zahay ato amin'ny fiadidinany tanàna Ambakireny. Tsy nandrenesam-peo hatramin'ny androany ny zavatra mety ho takin'ireo mpakan-keriny ho takalonaina ireo eny am-pelantanany. Tsy mbola fantatra ihany koa ny vokatra mety ho azo sy andrasana amin'ilay opération Arato andian'ny faharoa. Ny zava-misy aza mitohy hatrany ny asan-dahalo sy ny fakanan-keriny. Tsy aivina hatrany ny herinandro lasa teo, ankizy 3 mianadahy sy vola 4 tapitrisa ariary no lasan'ny mpakan-keriny tany amin'ny commune Ambatomainty, distrika ny Amparafaravola.